sambatra isika favoantsony Kristy ho eo amin'ny fanasany. Ity ny zanakon'Andriamanitra, ity iray manala ny fahotany zao tontolo izao. Tompo, tsy menika hihirana vato amiko aho, fa manonona teny ray any eo sitana ny fanahy. Ny vatana aman'any Kristy any hitantika ho velona mandrakizay. Mivoatra tsikelikely araka ny namaratsika hoe rafitra sy ny fandaminana ao amin'ny fiangonan'i Kristy. Reo ny filoha filakevitra pastoraly eto anivon'ny vikaria episkopale Fody miaraka amin'ireo fanily eto amin'ny diocese mitondra ny hery fotsy manamara ny fahadiovan'ilay Jesosy hostia be fitiavana ho raisitsika menakavy zao dia mirindra sy milamina arak'izay mahamety azy andraisatsika an' Jesosy tompo amin'izao fankalazahana maneritrerika ny ivon'ny taonjobily diocese izao ary isaorantsika sady azy ilay be fitiavana ny hoe misaotranao Jesosy, misaotranao Madagasikara fa mahafaly anay ny fitiavanao ao amin'ny pejy fahaenina amby roapolo. So now,
dia tsikatra hoe maro isika mampisaotra n'Andriamanitra izany ary satria te hiaona amin'ny Jesosy ilay Andriamanitra be fitiavana dia miompoa mampanahy indrindraindrindra ampihivon'le fankalazana ity reny misy helo fotsy reny no tondra an Jesosy eny anivontsika menakavy mba hatongavany ao amin'ny vontsika misy saina mavokely anko reny mitsangatsangany reny dia etsiketseo reny saina reny raha mbola tsy tonga any ny pretra mizarako amin'eo ary isika menakavy koa anefa mirindra sy milamina arak'izay mahamety azy ary amin'ny sisiny somary akaikin'le chapelle ry somary mbola vitsivitsy pretra koa miangavo mba iroso any amin'ny landalina koa hatrany isika menakavy hipaka hatrany amin'ny olona fa dia miroso hatrany ny fiainantsika menakavy miroso hatrany ny fiainan'ny fiangonana nisy fotoana moa fantatsika tsara misitrika ny pretra mitondra an Jesosy amin'ny mararina manao lamesa taloha satria mbola misy angambany atao hoe fahaterentsay ankehitriny kosa malalaka isika malalaka amin'ny fomba rehetra atoro ny fiangonana na ny andraisana ny tompo na ny anajana azy na aiza toerana misy atsika ary naroviana 500 taona tokoa zay mampisaotra n'Andriamanitra zany fitiavana lehibe aseho sy ahariarina amintsika menakavy zany